Iray tamin'ireo 7 mianadahy mendrika tao anatin'ny ny fampiofanana narahana teo anivon'ny Orange School ny fahanisa. Izy moa zany dia mendrika tao anatin'ny andiany fahatelopolo no zarainany maripaizana tamin'ity andro androany ity. Nanana ny antony manokana izy tao anatin'ny fisafidianana manokana ny Orange School, nanarahana ny fianarana nazahoana ihany koa ny fahaiza-manao tao anatin'izany hoarantsika ity faneho-keviny ity. Indrindra aloha eo hoe tanora eo tady asa dia ihany koa ny hoe ny asa momba venta mivelatra be amin'izao fotoana izao, tena miroborobo be eto amintsika zany hoe asa momba ny hoe télévente hoe d'une façon hoe décentralisée aty amintsika daholo presque ny service avy any ivelany, dia hoe c'est une opportunité na hoe resaka hoe polyvalence ihany koa eo amin'ny asa. De toute façon hoe eo amin'ny sehatry ny asa rehetrarehetra tsika amener à vendre quelque chose foana hoe hivarotra dia hoe aleo mihitsy monsieur perfectionner amin'ny hoe resaka varotra. Zay tena nisika hoe tombony lehibe tao anatin'izay fanarahana formation zay. Tombony lehibe dia nazahoana ny voalohany indrindra pitsopitso ny hoe teknika kely hoentina mivarotra hoe mampiavaka amin'ny hafa hoe tena hoe le professionnel dans le monde de la vente. Zay tena hoe zava-dehibe zany tamin'ny formation. Dia ianao ve zany amin'izao efa misy atao hoe namandrika hiasa sa? Efa nanao entretien any fa momba ny hoe tsy salama amin'izao dia mbola nahatrika kely aloha le izy. Dia zay fa sinon efa be dia be manao entretien ana hoe avy ianao raisinay ohatr'izany, fa le hoe santé fotsiny moa zany amin'izao dia mbola nahatrika kely le izy. Zao mihitsy moa zany ianao vao hitreo amin'ny sehatry ny asa zay? Fa zao mihitsy vao hitreo amin'ny sehatry